Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha mbola teo am-pitariana famelabelarana ara-baiboly tao Karolina Atsimo ity ray aman-dreny iray, dia niezaka izy mba hahita fanandramana bebe kokoa amin'izany asa ataony izany. Dia nanontany ireo mpanatrika azy izy hoe inona reny teny iray izay mahafehy ny fahasambarana, ny fifaliana, fankasitrahana, fiadanana ary ny fahombiazana. Dia indreo fa nanomboka namaly izany fanontaniana izany ireo mpanatrika, ka samy laza ny heviny hoe ny asa, ny fianarana, ny fahalalana, ny vola, ny fotoana sy ny sisa ny mety mahafehy izany. Tamin'ny farany dia nisy olona anankiray nilaza hoe ny toe-tsaina entina sy aseho manoloana toe-javatra iray no mahafehy ny fahasambarana, mahafehy ny fifaliana, mahafehy ny fankasitrahana, ny fiadanana ary ny fahombiazana. Manana toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika tokoa mantsy ny toe-tsaina. Ny toetoetrantsika dia hery iray izay mety hitarika antsika ahomby na tsy ahomby eo amin'ny zavatra iray izay ataontsika. Ho an'ny olona sasany izay tsy mahita afa-tsy ny lafy ratsin-javatra, na dia hita izao aza fa misy tombontsoafana raroatra aza eo anoloany, dia mahita olana ny amin'izany foana izy. Fa ho an'ny olona sasany kosa izay mahay mijery ny lafy tsaran-javatra, na dia misy olana azy eo anoloany, dia mahita tombontsoafana raroatra mandrakariva izy amin'izany. Tsarovy ary fa misy ireo olona izay mianika tendrombohitra avo dia avo miaraka amin'ny toe-tsaina izay mijery lafy tsarany, ary misy koa ny olona sasany izay milatsaka amin'ny tontongana miaraka amin'ny toe-tsaina ananany izay manana fijery ny lafy ratsin-javatra mandrakariva. Ry mpiaino ajaina, ny toe-tsaina hoentina miatrika zavatra anankiray dia mampivoatra ny olona sasany, fa kosa manimba ny olona sasany ihany koa noho ny toe-tsaina izay ananany. Tsaroa fa misy fiantraikany lehibe dia lehibe tokoa eo amin'ny fiainantsika izany ny toetrantsika, ka izany indrindra no antony nanomezany soratra masina hafatra ho antsika ao amin'ny Genesis 4:7 ny 7 manao hoe: raha tsara toetra ianao, moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Misaotranao nandray sy nampandroso ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Mofo mamy amin'ny akondro no nahandro no maninay entina ho anao anio, koa dia ankafizo. Namanao fanja no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny samina eo amin'ny lafin'ny teknika. Menofinaritra ary. Melohan'ny irosotsika amin'ny fikarakarana ny nahandro dia mariana lofa ao anaty laforo no andrahoantsika ny mofo mamy. Tsy maninona na laforo gasy na laforo vazaha no andrahoantsika ny mofo mamy, fa mety avokoa. Dia reto avy izany ireo zavatra izay ilaintsika hanamboarana ny mofo mamy amin'ny akondro. Mila izany sika lafarinina 2 kapoaka sy tapany, siramamy 3/4 ny kapoaka, ronono 1 kapoaka, karbonetra
tokony eo amin'ny 3 ny sotro kely safivavany eo dia sira indray mitsongo. Zava-manitra izay tiana anamanirana n'ilay mofo izany na kanela na lavanila mety avokoa dia akondro eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 eo. Averina indray izany ny zavatra ilaina: lafarinina 2 kapoaka sy tapany, siramamy 3/4 ny kapoaka, ronono 2 kapoaka, karbonetra 3/4 ny sotro kely safivavany, sira indray mitsongo, akondro 5 ka hatramin'ny 7 anoany arakaraka ny habeny izany, dia zava-manitra izay tiana. Ireo izany no zavatra ilaintsika mba hanomanana ny mofomamy amin'ny akondro. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia andao isika hiroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia ataontsika ao anatin'ny vilia lalina na ny baolina lalina anankiray ny lafarinina, dia arotsaka ao ihany koa ny karbonetra, ny siramamy ary ny sira. Rehefa voarotsaka ireo dia araraka ny ronono, dia ampifangaroana miaraka ireo rehetra ireo, dia asiana ny zava-manitra izay tiantsika hanamanirana ny mofomamy. Rehefa vita izay dia hosorana menaka ny lasitra efamira anankiray lehibe, arakaraka ny lasitra ihany koa io izay anananao ampidirina ao anatin'ilay lafaoro izany. Fa kosa ny lafaoro dia hafanaintsika meloa. Rehefa voafangaro izany ny lafarinina, ny karbonetra, ny siramamy, ny sira ary ny ronono miaraka amin'ny zava-manitra dia alaintsika indray izany ny akondro, sasana madio dia voasana, dia avy eo tetehana boribory madinika. Tsy hakambana ao anatin'ilay koba izay nomanintsika teo aloha akory, fa izao ny fomba atao rehefa mametraka azy ao anatin'ilay lasitra. Asiana koba kely izany ao anatin'ny lasitra, dia avy eo rakofana akondro voatetika eo amboniny, alahatra izany ilay akondro mba hisy endrika. Dia avy eo indray rarahana koba ihany eo ambonin'iny akondro iny, dia asiana akondro indray avy eo, dia atao toy izany hatrany izany ambara-patapitry ny koba sy ny akondro. Afanaina 10 minitra meloa isika ny lafaoro, dia avy eo andrahoina ao anatin'ny lafaoro mafana mandritra ny 15 minitra eo ilay mofomamy. Izay izany ny fomba fikarakarana azy. Mamerina indroa manantitrantitra dia aleo ary averintsika kely amin'ny fomba fikarakarana n'ilay mofomamy amin'ny akondro. Ataontsika ao anatin'ny vilia lalina na ny baolina lehibe anankiray ny lafarinina, karbonetra, siramamy ary ilay sira indray mitsongo. Dia ampifangaroana ireo. Dia avy eo dia araraka ao ilay ronono 2 kapoaka, dia ampifangaroana tsara izy rehetra, dia araraka ihany koa ilay zava-manitra izay tiana hanamanirana ny mofomamy. Alaintsika indray ny lasitra izay atao anatin'ny lafaoro izany, dia hosorana menaka io lasitra io, dia sasantsika ny akondro, dia voasana, avy eo dia tetehana boribory madinika. Rehefa voaomana ireo rehetra ireo dia asiana koba kely eo anatin'ilay lasitra, dia avy eo rakofana akondro voatetika eo ambonin'iny koba iny ka alahatra tsara mba hanana endrika ilay akondro, dia araraka indray ny koba, dia avy eo asiana akondro, dia atao toy izany hatrany ambara-patapitry ny koba sy ny akondrontsika. Afanaina meloa ny lafaoro 10 minitra meloa ohatra, dia andrahoina ao anatin'ny lafaoro mafana mandritra ny 15 minitra eo ny mofomamyntsika miaraka amin'ny akondro. Eny ary misaotra anao nandray anay, dia ataovindray ary aloha ny fampiarana mahazotoa mikarakara mofomamy amin'ny akondro, dia mahazotoa manao hotahin'Andriamanitra daholo ny isika. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana. andesika nokana minitra vitsivitsy iaraha miain'ny tenin'andriamanitra ka lebandreatsikivy no mitafa aminao. ry mpiaino malala, ny tombo aingana ny araka tamin'ny taranak'olombelona ny faratsiana teto ambonin'ny tany. Na izany aza tsy niala tamin'ny fanapahana ny tantarany tany Andriamanitra. Inona tokoa ny fepetrany raisiny rehefa eniky ny faratsiana ny tany feno atsarana tany am-boalohany? Ho tadiavintsika eo amin'ny soratra masina ny valin'izany fa andeha aloha isika hivavaka. Raha ny masina indrindra ny an-danitra ianao no namorona izao rehetra izao ary tsy mahafoy ny zavaboarinao ianao fa mbola mifehy ny tantara. Andinika ny teninao izay ankehitriny, andray lesona avy amin'ny tantara, koaka ny fanahinao no ampianatra anay ary andresy lahatra anay hiverina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ngatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny ahadratsy sy maniry aingana hoy ny obolana vahiny iray. Ny tombo aingana ny faratsiana teto ambonin'ny tany tahorinina ny tany Adama sy Eva. Tsy ela dia niseho ny vonon'olona voalohany izay nataony Kaina. Nanomboka nampirafy koa ny taranany. Izao no lazain'ny Genesis 3:7-20. Ary Lameka nampirafy roa, ny anarany anankiray Ada ary ny anarany anankiray Zila. Inona ny vokatra ny faratsiana izany teo amin'ny fifandraisan'ny olona sy Andriamanitra? Andeovaka itsika ny Genesis 4:9-7. Ary hoy Jehova, tsy mba hanapaka mandrakarivo amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa 20 taona ny androny. Miala ny fanan'Andriamanitra rehefa mivelo amin'ny faratsiana ny olombelona ary ny nofo sisa tavela. Inona no asan'ny nofo ny apôstôly Paoly? Galatiana 5:20 ka hatramin'ny 20. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotona, fijejojejona, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka hiara-monina amin'Andriamanitra masina ny olona manana fiainana toy izany. Vao teo amin'ny 20 taonany teo ty tany honenantsika ity, dia ireo toetra ny tany sain'ireo no niainan'ny ankamaroan'ny olona. Toy izao ny zava-nisy tamin'izany. Genesis 4:1-7. Ary hitan'i Jehova fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehova nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany, ka nalahelo ny fony. Dia hoy Jehova, aringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka, mba mivoromanidina, fa manenina no nanaovako azy. Niteraka alahelo teo amin'Andriamanitra ny faratsian'ny olona. Tsy nisy fotoana sy toerana ho azy tsony teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Voatery nandringan'Andriamanitra rehefa hafanenina tamin'ny olombelona ratsy fanahy izy. Tsy fahatezerana na valifaty no anaovany an'izany, fa amin'ny alahelo lehibe. Izao ny teniny amin'ny alalan'ny mpaminany tateoriana elabe, raha mbola nitoy ihany ny tantaran'ny faratsiana. Ezekiel 12:7-20 sy 20. Moa sitrako akolo va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehova Tompo, fa tsy nialahany amin'ny alehany mba ho velona izy, fa tsy sitraka amin'ny fahafatesan'izay maty ho Jehova Tompo. Koa mibebah ianareo mba ho velona. Ny fibebahana no anotakian'Andriamanitra amin'ny olombelona mba hiverenan'ilay fiarahamonina mahafinaritra indray. Tsy misy taranaka tsy antefan'ny afatra fampibebahana. Mbola izany no afatra alefa ho antsika ankehitriny.
miala amin'ny ratsy fanao ny olona mibebaka ary tsy mamerina izany intsony. Miova lalaka zorana izy fa tsy hoe mijanona fotsiny. Manaraka ny lalan'ny fankatoavana izy fa tsy ny fandikan-dalàna intsony. Voatery nandringana ny nofo rehetra tamin'ny alalan'ny safodrano Andriamanitra satria efa simba tanteraka ny tany. Tsy angano io safodrano io fa tena nisy. Manamafy izay lazain'ny Baiboly fotsiny ny boky sy ny fikarohana samihafa. Milaza amintsika ny toe-javatra toy izao fa Andriamanitra tena tiany olombelona io Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany io, nefa koa mampiatra fitsarana tsy azo ivalozana ho an'izay mikiry biby manohitra azy. Ny Genesis 7:7 no mitantara ny antsipirian'io safodrano lehibe io. Na dia feno faratsiana toy izany aza ny tany talohan'ny nandringana an'Andriamanitra ny manana eny rehetra tamin'ny safodrano, dia nisy kosa lehilahy iray izay nijoro tsy nanaraka ny fanaony maro. Tsy izy izany fa i Noa. Izy sy ny fianakaviany no hany voavonjy tamin'ireo olona ratsy fanahy niara-belona tamin'izy ireo. Izao no voalaza momba ny Noa, Genesis 4:4-7. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehova. Ary izao no tantaran'i Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Vaovao mahafalo antsika ny fiainan'i Noa satria olombelona nitovy tamintsika ihany izy, nefa marina sady tsy nanatsiny. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Tsy niala teo amin'ny fiarahamonina nisy azy izy tsy akory, fa nifandray tamin'Andriamanitra isan'andro ka tsy nanan-kery taminy ny faratsiana nanodidina azy. Tsy afaka hanao ankiry ny hiditra ao amintsika ny ratsy, fa isika no manaiky idirany. Hoy ny mpanao salama raha manambara ny tsy fitoviany tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Salamo 1. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana faleam-panota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalàn'i Jehova ny sitrany, eny ny lalàny ny saintsainy ny andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fa ahely ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatry Jehova ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Ao amin'ny fisainana no manomboka ny zavatra rehetra. Ratsy ny fisainana rehetra tao amin'ny olona mandritry ny andro talohan'ny safodrano, araka ny voalazan'ny Genesis 4:5. Inona kosa no ataon'ny olona tsara fanahy, araka ny Salamo 1, misaintsaina ny lalàn'i Jehova andro aman'alina izy. Samy te ho tompon'ny fiainantsika Andriamanitra sy Satana. Manana safidy hampandroso izay tiantsika hampandrosoana isika, saingy tsy afaka miala amin'ny vokatry ny safidy ataontsika. Raha ny lalàn'i Jehova ny saintsainina dia fiainana miaraka aminy ny vokany, fa raha ny faratsiana kosa ny saintsainina dia fahafatesana no hiafarany ity. Nandringana ny zava-manana rehetra Andriamanitra rehefa heniky ny faratsiana ny tany. Nampanantena kosa nefa izy fa tsy hamerina io karazam-pandringanana io. Nisy famantarana manokana napetrany ho fampatsiarovana io fanomezan-toky io. Famantarana hita maso izany ary mbola hitantsika hatramin'izao. Tsy eno izany fa niavana eny amin'ny lanitra rehefa tafahoana ny tana masoandro sy ny orana. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Genesis 5:12 sy ny 7:12 ka hatramin'ny 15. Dia ahoroko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safodrano hanimba ny tany intsony. Ny avaka efa napetraka eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany, ary raha mampiangona rahona eo ambonin'ny tany aho, dia hita eo amin'ny rahona ny avana. Dia ho tsarovako ny fanekena izay ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra, ary tsy hisy safodrano handringana ny nofo rehetra intsony. Tsy mahafoy ny olombelona ny foroniny araka ny endriny sy ny tarehiny Andriamanitra. Milaza amintsika ny toetran'Andriamanitra ny havana. Marina sy mamindra fo izy. Maneho ny fahamarinana ny tara-masoandro, ary maneho ny famindram-pony kosa ny ranonorana. Ny tsara ny tany araka ny fahamarinana izy, nefa koa mamela ny eloko izay miverina aminy. Iriny sika hanao fanekena aminy, hiala amin'ny fahotana miteraka fahafatesana, fa handeha eo amin'ny lalan'ny fankatoavana mitondra fiainana kosa. Lesona velona ho antsika amin'izao andro moderna izao ny safodrano. Milaza Jesosy fa ho tahaka
ny tamin'ny andro noa ny andro hidirany an-tsehitra indray eo amin'ny tantarany tany. Hoy izy ao Mateo 7:7 ka hatramin'ny 7:30. Fa tahaka ny andro noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piaviny ny andro izay nidirany noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany mandra-piaviny safodrano izay nandringana ny olona rehetra, dia tahaka izany ny fiaviny zanak'olona. Ny fankatoavana sy ny fivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra no samby fiara asaina idiran'ny olona amin'izao andro faran'izao. Manasasy ianao Andriamanitra hiditrao mba ho vonjena. Hivavaka isika. Rainay masina marina mpamindra fo, misaotra noho ny lesona azonay ny anarana avy amin'ny tantara. Ampianaro izahay andray am-po ny fananarana lefanao amin'ny fomba maro. Sary eo misandronao izay hiala amin'ny lalan'ny fahotana ary ampanarao ny lalan'ny fankatoavana ny teninao, mba ho nisan'ireo voavonjy rehefa miverina indray hitsara ny tany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Rija Malala. Elabe tamtare faela saingibe pafantatry izao iraiko izao fa maty avoko ny olona teto antany kavalo no sise loza tsisy ohatrizany fa heniky ny fahotana ny tany manontolo naneny na Jehova nanao ny olona efa taonany maro no nanamboara ny ty sambo fiara izay lehibe nandritry zany no ade nitory atrany hoe hisafodrano e n'olona nandre izany ny hevitra ho adalana tsy mba nino ny fisiny ny fiainana raha teo mo ny zotra ihany fa inoa sy reo ankohona ny kiose tsy ny salasala fa niditra tao anaty samboe natao fiome sy zary no rabirabine fangatsisy ataono de midy amantrano feno biby izay lay onjany fanantinana fatamboka teo ny jojo ny kija ny orambatravatra izay tsy piseo ka teo vao taitra ny rongo izay kely zaka namonjy ty sambo e saingindrisy fatara ny hidy ilay sambo fiara tsy misy azo natao ny neny namotsy any alo fa avy aorina mandatsa fa inoa sy reo ankohona ny kiose tsy ny salasala fa niditra tao anaty sambo e soina sy fotsy roraramba ny tegne aitaty aori
finona ny tompo ianiko efa mialanenina fone aza mba mianjela midira ho anatiny sambo e fa ao ihany no any aza ompamonjene tapaony evitrao re ianyo fefa miandry Jeso tapaony evitrao re ianyo fefa miandry Jeso tapaony evitrao re ianyo fefa miandry Jeso feon'ny piaino feon'ny piaino dia faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana natokana handrenesana ny feonao piaino izao indray amin'nytian'io ity isika dia hanaraka fijoroana vavolombelona anankiroa avy amin'ny piaino ifampahirezana koa dia manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany na manao fanjaniaina no hanolotra ny fandarana feon'ny piaino anao eto miaraka amin'ny aritiana eo amin'ny lafin'ny teknika menofinaritra ary entinay somary manalavitavitra kely aty amin'ny faritry Mananara ianao tafahoana amin'ny renim-pianakaviana anankiray zahay faly miarabanao tompoko miarabanare ato amin'ny AWR ary miarabany mpiaino-rehetra ny AWR za madamo Bertlicia avy Mananara avy ao amin'ny fiangonana Analanjagna fiangonana zanaka ny Antanambo Androkaroka Mananara. Madame Bertlicia miaino fandarana AWR ia za miaino fandarana AWR taty Mananara taty Mananara zana eno azy ina fandarana tena nahalinanao indrindra tao anatin'ny AWR ny tegna mahaligna za fandarana le taony Eliandry Mitanjoe ia le torteny ia le torteny tegna tiako mitandregny izy igny zahako ndro sakapetraka raha tsaboka fa izy mitory teny ako tiako zegny le fagnanaovana azy mampisokatra be fonahy zegny le raha koragniny zegny raha tiako mitandregny azy dia mba tianay zavainao hoe vokatry ny fanarahanao amin'ny fandaran'ny AWR hoe ny zavatra nampiarinao teo amin'ny fiainanao dia nahazonao tombotsoa ia nampiaraka tamin'ny fiainana le raha hazavainy regny ohatra antegna ndreka fa mifoha marena igny izy magnano fiambenana regny raha tsy maintsy ataontsika baka izy hitako zegny tegna le miaro za zegny le fiambenana igny ny tegna haroko arahiny ia dia misy afatra tianao petraka amin'ny ekipan'ny AWR raha vie ny afatra tiako apetrako aminandreo isoragna ndre amile fandarana ataonandre fô manintoko ny mbola tsy mahazono le fagnarana soratra masina izy io tegna mazava be le fagnanaovanandre azy amin'ny AWR aroan'ny mpiaino ia mbo angataky ny mpiaino mbo aninto zareo le fandaharana soratra masina regny mbo manokatra saigniny le mbola tsy mahay zah taloha nivavaka fiangonana Halahady regny zavy te ndraiky te fô nisy ologna za tantanana tamin'ny Sambava tagny ndeha nitsangatsangana ty Mananara zavy teo amin'ny taty nahita olo mbo tia vavaka karaha zah izy fô zahay rotsy finoagna araiky izy nivavaka Sabata za nivavaka Alahady ientiny baka za aloha mbo ndeha vavaka aminay zay zaho zareo tsy mabity fivavagna fadifady raha marobe tsy hoanigny lambo antegna tsy mirapoko za rô tsy avy agny anao mandeha mivavaka amin'inandre agny fô mo
za mandeha mivavaka amin'ny alahady agny zegny nataoko taminay. Fô zegny ataony za mandeha mivavaka dimansy izy mandeha sabotsy. Tefa ndraiky baka andro araiky za niany eky mbô andeha zegny nataoko taminay. Marigna anao ke andeha zegny nataony taminay. Za andeha za ka fa andeha igny afa nalako edy kavy jiaby tantadignina rojo vangovango. Za tebaka nandeha. Tebaka andeha nivavaka zay nipody avy tagny. Mpianariny baiboly tamin'izay baka za ke zegny matory fa mpianariny raha ke zegny noho ny herin'ny devoly rô manakana antegna agnaraka izy. Zay vitengiko mianatra fô isaka zay mody sabata igny mianatra fô za vitebaka hela nangalany baibolin'ny katolika igny za ka fa nangalany izy igny nazavainy taminah tamin'izay baka raha jiaby nikasiky sabata ito ave nazavainy taminah momby fady resy lahatra baka za hela jiaby igny ma raha diso lalagna za nivavako za nifegny be igny tsisy dikany tsy tamirariny le nataoko zegny nataoko tagnaty eritreritrinah. Za na ino raha ataony ery avako za na manakôry za tsy maintsy vavaka sabotsy fa mo izy ro ny tegna marigna amin'izay zegny nataoko avy ty. Tsisy olana tsony avy eo sana. Tsisy olana za mivavaka izy fô zare fô manakana za. Anao mivavaka sabotsy kondro izy mampiditra olana anao. Zay raha ataonao ro miveniveny fô zegny ataony ery ray aman-dreny. Za tamin'ny mama na menandre vola feno gony menaririgna raiky za ro tsy vavaka dimansy fô izy ro tsy izy n'olombelogno fô tsy ninjanahary zegny nataoko taminazy. Andre mba makiatsy raha baiboly fô izy ho sabaty tegna izy zegny fô ataoko amin'ny ery mama na ery zanoko ke zegny le talagn'olo mama anao ke mandiky ali vavaka dimansy zegny ataona amina. Za ro tsy avy agny na ino raha ataonandre za andre fô eky magnaraka za fô ndrendre katsagnaraka za ambony tany eto fô andre zaniko fô ka ombagny atsika fa tsy fankahita eke zegny nataoko taminjare. Raha ampifantariky ny olo mbola tsy mahalala magnatao Andriamanitra marigny fô ile sabotsy io ny tegna izy antegna na magnanaovana manakôry amin'ny dimansy izy io zaladiso magnatao ny sabata fô izy le didina miene zegny raha mbô agnirako ny mpieno ary nle efa magnano tohiza fô izy mahavy atsika agny. Mikasiky ny zanako nanagna olagna tamin'ny fanjakana nanao détournement de mineur izy lasa nigadra niala tanananay tô Sambava nigadra tantalahy izy nigadra tantalahy igny de efa hanitry reniko miteza izy de zava-mananara ty mandefa vola aminjare karakaragna izy farany zanako io tsy afaka anao examen satria tsy tafaboaka izy tamigadra anazy. Izy ka tsy tafaboaka igny niezaka zahay nitady solution zegny andeha agnaboagna izy. Za boka tsy vola za sahiry ny reniko efa hanitry ary babany efa maty. Za vity igny niasa aloha tsy atao antegna mo olon'Andriamanitra. Nagnanky tamin'Andriamanitra fô nivavaka nagnano fivadian-kanigny matetika. Za vity igny hela tefo nisy olo efa hela olo mbô nampiako tamin'andro taloha tagny zegny izy. Ny telefôny za io. Allô izy taminah. Allô za azovy manô. Za ramoseno. Ramoseno azovy ndraiky manô na izy ty siaky aby. Za ramoseno babanjankanao ke tsy hainao izy. Arazovy anao za kilovin izy. Tetra baka za vity oleky marigny izy zaza mbô nikarakaraiky tamin'andro taloha izy mbola nianatra. Ino problème zanakantsika zegny io izy. Misy problème io za. Izy nigadra détournement de mineur. Ohatrino volangalagny zegny izy. 5 millions za. Anao ameko 3 millions izy tsy mila fenao fô anao mizaha 2 millions za magname 3 millions fô tsy mila herigny vola zegny fa mila tafaboaky zaza zegny. Za vity igny direct ny telefôny mamako ty Sambava tagny za. Za raha ohatra agname vola za 3 millions andre mandeha aminazy agny zegny izy agname vola ke za vity nanjary vola 1 million fa nizahagna vity olo iza vola 5 millions ory nazy 3 millions tamin'olo ave zokiny ka nagnampy noranora nagnaboaka izy vity zegny nijoroko vavolombelogno eto fivavagna ataontsika ty tegna magnampy atsika Andriamanitra ka magnankina aminazy zay fiainagna ataontsika.
za tagnatin'izy zany ka fa takatry problemy zabaka ninjen'olo anao ifivavagna ataonao ifao mahatonga anao problema ty tsy ariky anao miragna mivavaka amin'ny finoagnanao taloha fa izy mampisy problema anao or ndraiky le vavaka ataoko io misy fagnampiagna za hazo avy aminazy izay ny tegna maresy lahatra za fô mijoro amin'ny andro sabata fô izy io magnambigna atsika magnano azy tsy nampaninona anao le zavatra nitenenin'olona fa vao mainka anao nijoro tsy nampiosongozona anao ve zay tenin'olona zay hoe atao noho ny mivavaka tokoa atao lasa be olana be tsy nampaninona anao ve zay tsy mampanino za na hozongozonjare za magnano fô za tsy magnano teny ratsy zare fô ataova fô le ataonandre fô efa izy ty le namonjen'Andriamanitra za zegny fô ataoko aminjare dia rehefa voantso tany amin'ny tribunal zany le zanakao dia nanahoana zava-nitranga rehefa vantso tamin'ny tribunal tagny zay dia nilaza président tribunaly mbô hamoramora izy zahay te higny nisy olo tsara sitrapo mbô olo fampianay tamin'ny taloha izy nanampy zahay nagnano raharaha izy tamin'ny tribunal tao zay natafavoaka izy le zanakao nanontanianao hoe nanao za sa tsy nanao azy nanontaniako baka ilay zanako za tsy nagnano zegny izy fô niforceny zany dia hoandry taminjareo izy reniny kafa tsy tao za mbola tsy nagnano zegny izy tamina ary zare roa samy mbola minera nivavaka mafy ianao ditanao niditra an-tsehatra avy Andriamanitra vokatry le izy nivavaka mafy za nagnano fifadian-kanigny zaha zegny natafavoaka izy nalaky natoloko tamin'Andriamanitra ilay olagna anazy nisy olo tamin'izay karazagna rano tsy ny fanahy masina donc izy tao izy tamin'izay niantso za igny manakory fomba magnagny ologny zaza zay nagnampiako andreo izy avy tena nagnampy zahay tamin'izay tsy avanay izy fa olo avy nipetraka nariny zahay izy mbola nianatra izy tamin'izay ka nagnampy zahay tamin'ny raha inakatra tantalatagny zareo tevy sambava inona re zany tompoko ny afatra apetraka ao amin'ny olona mety manana toe-javatra ohatra zany ihany koa rehefa sendra zavatra sarotra ny afaka apetrako amin'ny mpiaino antegna ka misy problème magnatona Andriamanitra fô Andriamanitra io izy mahalala raha jiaby izy mahay lalagna mipomboan'antegna antegna ka miankina aminazy misaotra betsaka misaotra betsaka narika nampandray fitenenana tamin'ny AWR mbô enony magneran-tany dia hoentinay haneritreritra any ampitan-dranomasina lavitra indray ianao hiaraka amin'ny renim-pianakaviana iray isika izarany fanandramana izay ny lalovany sy ny fanampian'Andriamanitra azy ty zany dia fijoroana vavolombelona izay tiako ho zaraina amin'ny mpiaino rehetra nisy fotoana izay vidy fanaka zavatra mavesatra zany tany Québec izay 500 kilometra miala ao aminay dia mavesatra be le izy ary tsy ho zakako mihitsy dia niantso le olona za tany Gaspésie tamin'izay fotoana izay Gaspésie ny anaran'le faritra misy anay ny dikany hoe Gaspésie dia farany tany dia niantso le olona tompon'le entana izay nividianako azy efa nizavana andovola tsy maintsy tonga ty ianao androany amin'ny efatra raha tsy zany dia avery ireo zavatra ireo satria zahay tsy maintsy miala amin'le trano io tsy afaka mijanonao amin'le trano intsony ary ny entanao zany tsy azo ajanonao amin'io trano intsony tsy hitako izay nyteneny doza hoe tsy maintsy tonga any ary amin'ny efatra izay ny teneniko tamin'le rangahy amin'ny efatra tsy maintsy tonga any dia niomanaingana tamin'ny 10 maraina ny ala tao an-trano dia inona ary no ataoko ahoana iza no anampy ahibatan'ireo entan'ireo zay no sosiako voalohany indrindra nitady camion telefona zany misy namana ihany any Québec namana adventiste teny hoe mba hitadavy camion za fa ilaiko tsy maintsy tonga amin'ny efatra amin'ny toerana tahaka an'izao dia ny namalazy tsy nahita mihitsy aho izy avy eo
de tsy nahita ohatrany hoe tsy nisy vahaolana zany atreo hafeziko le tantara de teny an-dalana mandeha makany Quebec hirany nataoko sady mitondra tomobile efa tonga teny amin'ny 200 kilometra tany hoany de indro nisy tovolahy anankiray nanao autostop de za tsy janona mireny mihitsy ahako fa nagagana fa janona ahako de niazakazaka izy niakatra teo amin'ny tomobile de andeha hoaizy ianao ozy amantsasy ozy izy hoe andeha ho any Montréal de zaho tsy hoany fa ho ao Quebec fotsiny ay tsy maninona ozy izy ajanonao ao Quebec eny ary de lasa rehefa nandeha teo amin'ny 10 kilometra teo de oza hoe anao lasantsy tsika anao lasantsy tsika fa mba afaka andray anjara kely ve anao ividianantsika lasantsy tamin'izay fotoan'izay de nitsapatsapa ny posiny izy de ozy izy mantsy anao hoe tena tsy manana ozy izy fa zao raha sandry no ilainao ozy izy sady nakarinao ohatr'izao ny tanynakany raha sandry no ilainao de vonina nangina kely afa ozy izay mihitsy zany le valim-bavaka de ozy tena ilaiko ianao mila sandry za androany amin'ny 4 ndao ozy izy fa vonina de nidikan'izany io zalahy io zany no nanampy ny bata n'le entana afaka ny sosiako ary tamin'izay fotoan'izay dia nivaly ny vavaka ary tena mahagaga mihitsy le fantaniana tonga teo am-bavako sy le valiteny nomen'le olona de tena oza hoe Andriamanitra mihitsy no niditra nitsehatra tamin'izay zavatra zay de raina ny anariny ary zany zavatra any de tsy ho adiniko mandrakizay satria manome aina ny finoko isaky ny mahatsiaro an'izay de mampitombo ny finoko zay satria ny fanafamin'io moa de milaza fa tsy tokony adinondry ny zavatra ireny fa manampy antsika hifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva mandra-pahatonga tany Quebec zany tamin'ny lalana sisa rehetra zay nirako tamin'io zalahy io dia nitory ny filazantsara no nataoko taminy satria zay ny fotoana mety indrindra ahafahany mihaino satria tsisy ninina taony izy eo akaikikeo de niresaka tamin'ny momba ny famonjena sy ny batisa sy ny be dia be ny zavatra niresahako taminy momba ny Kristy dia niraisiny tsara ny zavatra nyteneniko ary nilaza izy fa hatao batisa ny nampalahelo moa dia tsy azoko tsony ny kontakta ny olo io taty aoriana fa mino fa tsy amelaza Andriamanitra fa tsy misy zavatra tonga foana eo amin'ny fiainantsika anisany nahatonga ho resy lahatra hitory amin'ireny olona manao autostop reny de nisy fijoroana vavolombelona nataon'ny pasteur Doug Batchelor satria izy mihitsy zany le olona nanao autostop tamin'izany izy mbola tovolahy tena ditra be izy moa zanaka mpanankarem-be de indray andro izy nanao autostop izy ary le olona le chauffeur zay nandray azy zany no nitory taminy nandritra ny lalana angamba eo misy eo amin'ny 2 kilometra ozy izy de izy zany mihaino teo tsy afaka andositra tsina le olona satria manaraka anao eny de mihaino iny fotoana fanararoatra indrindra hitorinao ny filazantsara zay nahatonga ny pasteur Doug Batchelor lasa pasteur mihitsy izy taty aoriana mpitory ny filazantsara anisan'ny lehibe mihitsy zay fijoroana vavolombelona zay ny tena ohatra ny nafinaritra le izy ary ny ainako efa nandramako le izy fa mety le izy eny tokoa andramoka izaho fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy Salamo 4:30 andininy 9 tsy manary Andriamanitra rehefa mitady azy amin'ny fotoko isika ary mahatoky ny heriny dia andramo tokoa zany fa ho hitanao ny hatsarany AWR téléphone 033 37
106 13 034 06 797 62. AWR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amby zato. Izay ihany koa no mamarana ny fandaharana amin'ity androany ity fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Tarika harilala eo antongotrao Jesao miantorahako mpanompona felno misy vonjyoay tena azo antoka o fifalina nomena tsy ho tapitra mandrakiza fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesao fa naonamo no saiko ny mihira toizao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra itoeranao Jesao malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo izay ilay onja ny fanantenana. Jesao atolotro ho anao zao tenako iza na tsy mendrika zare atokany ho anao fa vononao anarady na omorana ho sarotra ianao no ianteherako ka tsy mba manantahotra fa naonamo no saiko ny mihira toizao satria nomena ho any lamba mpamarinanao ny sambatra hitoeranao Jesao malalako raisorasore ny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka manohy foana ny fiarahantsika mianatra amin'ny alalan'ny fandarana vokaran'ny feo fanantenanana ny radio AWR. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tansoa. Mialohan'ny hanomboantsika dia manasanao hiaraka hivavaka aminay. Irainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria nomenao tombonandro indray, nomenao tombona fotoana ahafahana koa miara-mianatra ny teninao. Mangataka famelan-keloka feno avy aminao zahay, ary mangataka koa ny fanahinao masina hampianatra anay, hanazava aminay izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Mitahiny mpiaino rehetra mba hifantoka sy hatakatra ihany koa izay tianao lazaina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesika dia manao hoe Josefa
ilay mpivaofy nofy. Josefa ilay mpamantatra ny hevitry ny nofy, ilay mpamakafaka ny hevitry ny nofy. Azo ilazana azy avokoa zany. Misy andininy izay nofantenana mba ho ataontsika tsy anjery ao amin'ny Genesis 7:7. Genesis 7:7 dia niresaka hoe izy indro tamy lay mpanofy. Tsy iza ireto niresadresaka ireto fa nizokony Josefa. Tamin'izay fotoan'izay mantsy Josefa dia nirahana handeha mba hanatitra sakafo azy ireo. Dia rehefa tazan'izy ireo lavitra Josefa dia izay no niresahany indro tamin'ilay mpanofy. Ho hitantsika ao anatin'ny lesona hoe maninona no zava-dehibe tamin'ireto rahalahiny reto izay toetra anankiray nananan'i Josefa izay amin'ny mampanofy azy. Misy antony ao. Azo lazaina fa ny tantaran'i Josefa no mameno ny ampahany farany amin'ny bokon'ny Genesisy. Satria manomboka hatrany amin'ny Genesis 7:30 zany ary hatrany amin'ny 50. Ary zany dia manomboka amin'ny nofy nomen'Andriamanitra azy voalohany tao Kanana. Voatantaro amin'ny Genesis 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny 1 ka hatramin'ny nahafatesany tany Egipta zay voalaza ao amin'ny Genesis 15 andiny 4. Genesis 15 andiny 4. Josefa zany no tena mibahatoerana indrindra ao amin'ny bokon'ny Genesisy raha oharina amin'ireo patriarka hafa. Anankiray amin'ireo zanakalany Jakoba ihany anefa Josefa, kanefa patriarka lehibe no anehoan'ny bokon'ny Genesisy azy tahaka ny Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ho hitantsika eo nahoana ina ny antony. Misongadina ao anatin'ny lesitsika reto fahamarinana anankiroa momba n'Andriamanitra ireto teo amin'ny fiainan'i Josefa. Ny fahamarinana voalohany dia ity: Andriamanitra dia manatanteraka ny teny fampanantenana na ny teny fikasana napetrany hatramin'ny farany, ninninona sakana. Ho hitantsika izany. Ny fahamarinana faharoa dia ity: azon'Andriamanitra avadika ho soa ny ratsy, zay le hoe miara-miasa soa zay ty azy. Ny lohateny lesitsika amin'ity anio ty ary dia manao hoe korontana eo anivony ankohonana. Korontana teo anivony ankohonan'i Jakoba. Raha mpivahiny ihany Isaka tao Kanana, Jakoba kosa dia tena nonona tao mihitsy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis 7:30 Genesis 7:30. Tamin'izay indrindra nefa raha nanorom-ponenana kelikely teo izy dia nanomboka ny olana tsy nampoizina. Tsy mba olana avy tany velany fa olana avy tao anatiny. Avy tao amin'ny ankohonany ihany no nipoirana izany tamin'ity indray mandeha ity. Tsy olana hafa fa tena resaka ara-panahy mihitsy aza no fototr' izany olana izany. Manasanao hamaky izay voalazo amin'ny Genesis 7:30 andiny 1-12 ahitantsika ny fanazavana. Genesis 7:30 andiny 1-12. Ny nankahalany rahalahin'i Josefa azy sy ny varotany azy ho andevo. Zay ny lohatenin'io toko anankiray io. Zao ny fivakin'izany: ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fivahinin'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary zao no tantaran'i Jakoba: rehefa 70 taona Josefa dia niara-ny androndro tamin'ny rahalahiny izy fa mbola zary izy, dia tamin'ny zanak' Bila sy zanak' Zilpa vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa nitato-bolana tamin'ny rainy. 13 Ary tian'Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa, satria zanaky ny fahanterany izy ka nanaovany akanjo lava. Ary no nitany rahalahiny fa Josefa ny tiany rainy mihoatra noho izy mirahalaha avy, dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka ny anao teny tsara aminy. Ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia voamaika nankahalany azy izany. Fa efa nilaza taminy izy hoe mba eno kely ange zao nofo zao hoe indro name amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrehany amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy: moa anjaka aminay tokoa va ianao?
nanapaka nay tokoa va ianao ary izany nofony sy teniny izany dia voamaika nahakalany azy dia nanofony indray Josefa dia nitantarainy tamin'ny rahalany ihany dia hoy izy indro nanofy indray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 12 ny ankohoka teo anatrehako ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalany koa izany dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao hoe manao ahoana izany nofy efa nofisinao izany moa ho avy tokoa va ao sy ny reninao ary ny rahalanao ka iankohoka amin'ny tany eo anatrehanao dia nialona azy ny rahalany fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany dia azontsika tsaina angamba ny fototra ilay olany hitantsika eto ny zavatra niseho teo amin'ilay ankohonan'i Jakoba na tonga n'ireo rahalany Josefa nankala azy takan'izany. Hitantsika fa nanana fifandraisana manokana tamin'ny rainy Josefa nioatra noho ny rahalany rehetra satria zanaky ny fanterana izay ny voalaza eo amin'ny 7 efa nivakitsika teo ary tiany Israely mihoatra noho ny zanany rehetra izy voalaza mihitsy izany eo amin'ny 4 izany hoe tiany Jakoba mihoatra noho ny zanany rehetra izy Genesis 7:34 dia nampanaoviny Jakoba akanjo lava mitsipitsipika misy tanany nitsy Josefa izany voalaza eo amin'ny 7 akanjo izay fiakanjon'ny zanaky ny mpanjaka izany raha mamaky izay voalaza ao amin'ny Samuel faharoa 7:17 isika Samuel faharoa 7:17 mampiseho ny faniriana ny afo natao ampony Jakoba koa izany dia ny anandratra ny Josefa lahy matoan'ny Rahely hanomezana azy ny fizokiana tena zava-dehibe mihitsy izany resaka fizokiana izany tamin'izany fotoana izany. Raha mamaky ny toy ny tantara isika dia hita fa tanteraka ny faniriany Jakoba taty aoriana satria azony Josefa ihany ilay fizokiana noho ny farany. Zao ny voalaza amin'ny tantara voalohany 5:12 tantara voalohany 5:12 fa Joda ny sandratra noho ny rahalahiny ary izy ny aviany mpanapaka nefa ny fizokiana kosa dia any Josefa ihany. Ny zo ny fizokiana lasa n'ilay zandrany indray izany. Dia tsy mahagaga antsika raha nankala azy mafy ireo rahalahiny noho ny fialonana ka tsy nainy resaka tamin'ny pitoniana intsony. Izany ny voalaza eo amin'ny 4 amin'ny Genesis 7:30 mantsy no nitany rahalahiny fa Josefa nitiany ray mihoatra noho izy mirahalahavy dia nankala azy izy ka tsy nahazaka anao teny tsara taminy. Ankoatran'izany dia nanana toetra mpitati-bolana koa Josefa satria nitantarainy tamin'ny dadany avokoa izay toetra tsy mety rehetra hitany teo amin'ny rahalahiny. Izany voalaza eo amin'ny 2 amin'ny Genesis 7:30. Iza moa no tia olona izay mpitati-bolany toetra tsy tsara nananany Josefa izany. Rehefa tonga ny fotoana ny tantaran'i Josefa ny nofiny izay nampiseho fa hanandratra azy ho ambony kokoa noho ny rahalahiny Andriamanitra iondrika eo anoloany ny rahalahiny rehetra dia maika nitombo ny fankalan'ireo rahalahiny azy. Ary mario fa voamarina mihitsy ny mahara-paminaniana n'ilay nofiny satria ny velony indroa izany ary na dia nananatra n'ity zanany ty teo mason'ny rahalahiny aza Jakoba dia nitadidy tsara kosa n'ilay nofy ny saintsaina mikasika ny hevitra izany sy ny ho fahatanterahany izany hoe ny hevitra mihitsy Jakoba fa mety hisy dikany lehibe ty nofy ty ary marina izany na dia tsy mbola takany aza ny heviny tamin'ny fotoana io kanefa ho hitany tokoa ny fahatanterahany izany. Dia manasanao izay mba hanjohy hatrano ny tohin'ny lesona ahitantsika ny tohin'ny tantara. Manao mandra-piona vetivety hipiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy
ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.